Toeriny lehibe ny fokotany Morafeno Ankitsirano. Ny resaka miely mikasika azy ao amin'ny fokotany fa maka vola amin'ireo mpivarotra ao amin'ny fokotany io. Ny lehibe ny fokotany Morafeno ihany koa no voatontonona fa mampiditra ny mpivarotra ao anatin'ny fokotany. Mbola notsipainy ihany koa izany resaka izany. Ary miteny mazava tsara amin'ny olona zay miteny foana fa ny sefo fokotany Morafeno tsy misy akoatra ny tenako. Ny tenako mbola tsy ary nametraka mpivarotra ary mbola tsy ary nangala vola mpivarotra ka ametraka mpivarotra. Noho izany dia ambara fa ny mpivarotra ane na tongavany teto Morafeno tsy ny fokotany no napiditra mpivarotra teto Morafeno fa ny commune. Satria tamin'ny nanamboatra bazary mabibo no nampidiran'ny commune ny mpivarotra teto Morafeno. Ary laza commune tamin'izay fotoana zay fa rehefa vita bazary dia averina ny any an-tsena any amin'ny bazary ireo mpivarotra reo. Nefa hatramin'izao izy mbola hitantsika reo. Faharoa, tsy mbola fokotany koa no mampiditra mpivarotra. Misy taratasy vitsivitsy reto ampilatananay reto manaprofo an'izany rehefa nanao fanadihadiny zahay dia misy milaza mazava tsara ireo mpivarotra reo fa mahita toerana malalaka izy reo dia mipetraka izy mitady. Tsisy idirany fokotany fa ny commune no makatike ao aminy. Fahatelo, misy milaza reo mpivarotra reo fa ny tompotrano no mametraka azy reo ary misy tompotrano makavola amin'izy. Noho izany dia ambaranay fa tsy ekenay ny fanosorapotaka anay. Fa raha mbola mitoy izay fanosorapotaka zay dia ametraka fitoriana zahay. Satry ny lehibe ny fokotany Morafeno ny anala ireo mpivarotra ao amin'ny toeram-pivarotana rehefa nanontaniana ireto farany. Makatike aminay eto dia commune fa tsy fokotany. Metraka anay eto commune. Ya fokotany zay fa niala teto. Ireo mampilamina makarana ihany commune mapetraka anay eto. Morafeno devant Nazareta eto commune no mangala vola aminay eto efa zato isanandro. Ny commune ny afaka mametraka anay fa raha ny fokotany dia satsy izay ny miala eto. Ny fokotany Morafeno tsy bazary akory fa fokotany mitovy amin'ny fokotany rehetra ihany, hoy ny tompon'andraikitra. Manelingelina ny resaka fifamoivoizana sy ny fifamezivezena ao anatin'ny fokotany ny fisian'ireo mpivarotra ireo. Hatramin'ny mbola maire Nirina niditra par intérim Mokotara zay nandefansay asimo kely na lazavazava lalana kely teto amin'ny Baindosy. Niditra Ndea Sylvain mbola niady an'io zahay niditra PDS Dadia zay nanampy anay nanala charbon tsary ambany ary amin'ny Potobe sy Betsako tato amin'ny hôtel Mity dia niditra mevaportosy mbola niady an'io zahay dia verina Mokotara izao dia mbola miady zahay hoe sokafo ny lalanay. Mitena anareo zahay hoe asorandroany androany mpivarotra reo fa mpao amin'ny razako zara mbola président fokotany nolazainareo fa mitanandreo mpivarotra reo. Efa ela no nisy ny fangatahana fanesorana mpivarotra ao amin'ny fokotany Morafeno tany amin'ny commune Ambonivohitry Mahajanga. Fony mbola tamin'ny fitondrany filoam-pokotany Jean Delis efa nisy izany fangatahana izany. Mbola tsy nisy valiteny azo avy tamin'ny commune hatramin'izao. Ny eo anivon'ny commune Ambonivohitry Mahajanga miny manampitsofina tsy miraharaha akory ity fangatahana ity satria manohitohina ny tombotsoan'izy ireo ny fanesorana ny mpivarotra ao amin'ny fokotany Morafeno ho iatrany ny fanazavana.